fantatro fa velona ny mpanavotra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Isaotratsika rehetra natafita zao Pasika izao nanomboka tamin'ny Karemy ny herinandro masina, nisy nanao ny liturjia, ireny liturjia ireny tsy tonga ho azy fa misy miketrika ao ambadika ao ny fianarakira maro samihafa, ny fotoana ritra ny herinandro masina tanteraka zao Pasika zao, ao ny lafin'ny teknika rehetra tsy akanavaka tesika kristianina, dekona olona sy ny borony fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra tokoa. Amen.
Ary nisy ady tanandanitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'le dragona, ary le dragona mba amin'ny anjely kosa niady nefa tsy naharesy, sady tsy nisy piterina ho azy tsony tany an-danitra. Dia nazera le dragona ile menarana ela izay atao hoe devoly Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa nazery niaraka taminy. Dia narefe mahery avy tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiambanga ny rahalahintsika, ilay miampanga azy andro manalina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izy ireo naresy azy noho ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Amen. Izany fandresena lehibe izany dia anasamy tompo anao amin'ny lalana izao sakramenta masina izao, ko asan-draha atao amin'ny tompony fonao. Mety sy mahavonjy ary tokony ataonay naovinany misaotra anao tompo, fa tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra. Eny, feny fiderana anao anan-danitra noho ny fahamonjena vitanao, noho ny maha-Andriamanitra anao raha teo. Ny anjely tsombialinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ny olom-boavitra efa sambatra mahita mitavany zanak'ondry izy ireo. Koa izay na mbola ety ambony tany aza no mariky mifandresena amin'izao pasika izao, dia meo alalina mba hira hisantotra ny fanjakana sy ny fihobiana masina manao hoe: sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisatro izy dia novakiny ka hoy izy: raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Niaraka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanakena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka ary sika hatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanahy masina. Tsaronay dia tsaronay ny finanambilon'ny Betlehema, raha niseho ny anjely, ary niseho koa ny anjely tamin'ny nitsangananao. Niala tamin'ny toerany maty ianao miakatra amboninahitra anan-danitra, ary tsy mahasaraka anay fa mifona eo ankavanany ray. Naniraka ny fanahy masina ianao, nanositra anay ho zanak'Andriamanitra. Izany fanahy masina izany mahatonga anay miandry sy mitalaho ny fiverenanao tsy hanadino fa mbola ho avy ianao handray anay. Ko mba hafeno ny voninahitra ao kosa no fanatim-pisaoranay ray io, taio tamteraka zao sakramenta masina zao. Mba hoendry Kristy le tokana Kristy le tamteraka, Kristy le nateny andray mandeha monjo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ry Tompo aray an-danitro, le fanahy mahery, le fanahy le anangana anay amin'ny maty, izany fanahy izany meo anay ahatsarovana ho tafary marina tokoa amin'ny tena sy rany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay. Miamy taminao zay ry fanahy ny Kristy, amasin'ny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasin'ny toraka izany ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako amalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, mba amin'ny firaisina ny fanahy masina ao amin'ny rayane ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakentsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika
izay no vakina ho antsika satria iray ihany no mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny ranony fanekena vaovao izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Oe Jesosy Kristy tompo, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino, andeha efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka.
Sangana isika nitetena. Oka isika umpu amfana nitetena manawe. Umpu. Manome za mofonaina tompo. Jesu Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty na resy ny fahafatesana. Raisy fany ity ny tenako izao nataovy ho fahatsiarovana. Jesu ny ranao soa no nataonao avotray. Sa
fanandresy ny fahafatesana. Misy tro amin'ny ty ianareo rehetra fa ity ny rako, ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsarovanay, na ovina no misotro ianareo. Feny fifaliana zay tompo, rehefa nandray arak'izay mety ho sakramenta masina izao, miaraka amin'izao mpandray vaovao izao, ary mbola hiaraka amin'izay vaovao amin'ny fanjakan'ny lanitra ratra izay. Misaotra tompony amin'ny fandresenao. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. O ny afatry ny apôstôly amintsika, fa mitombotra ny farany zavatra rehetra ka hendreka maonona tena amin'ny fivavahana, ary moatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Ny fampianatra anoka aza monmonina, samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakom-pisaorana.
kaiaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavana aminareo eny ny tompo kaiaro anareo anandratra ny tavana aminareo eny ny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Dia manaova fety sambatra.